mahafinaritra e. Anisan'ny vohitra malaza fantatra sy atahorany ankamaroan'ny malagasy rehetra ny hoe Ambondrombe. Ankoatra ny finoana fa ny fanahin'ny renodimandry dia mitoetra ao Ambondrombe, dia malaza ihany koa izany toeran'izany fa hainoana feona zavatra hafahafa, feona olona mikotaba, mikorana hatramin'ny zazakely milalao sy mitomany. Ity horonan-tsary fanadihadiana no tontosain'ny VDFI ity dia anio amintsika ny zava-misy marina ao amin'izany tangorom-bohitra Ambondrombe izany. Raha ho any Ambondrombe dia mila mandray ny laharam-pirenena fahafito miala eto Antananarivo mamonjy ny tanàna Nambalavao rehefa avy mandalo ny tanàna ny Fianarantsoa. Rehefa eo Ambalavao indray dia mitodika miatsinanana mandray ny lalana mamonjy ny commune rurale Ambomahamasina. Raha ny commune Ambomahamasina zany commune ambanivohitra Ambomahamasina ato anatin'ny district Nambalavao faritra Mahasiatra ambony dia ity commune Ambomahamasina ity zany no commune farany Atsignana ato anatin'ny district Nambalavao izay mifanindrana amin'ny ato Atsinanana ato amin'ny district ny Kongo. Dia ny commune Ambomahamasina sy ny district Ambalavao renivohitra dia mielanelana eo amin'ny 570 km eo zany. Teo amin'ny tanàna Ambomahamasina araka izany no farany azon'ny fiara nandehanana. Teo ihany koa no nanomanana ny entana rehetrarehetra ilaina ny amin'izay expedition ho atao eny amin'ny vohitra Ambondrombe izay. Ambondrombe nalaza hatramin'ny ela eo zao io teo voalohany Adimanga avy tafara koa ny Vazimba dia nisy mpanjaka manjaka ny mpanjaka taloha mpanjaka Tanambany agny niakaseo ifehin'ny Adimanga dia ny agnaran'ny tany io taloha Ambalakaronga zay ro teo voalohany satria Haronga no tsisy teo voalohany. Dia ndray nitembolamena telo mianaky nagnanykeo raha fa naharisarisa rehefa nahatoka misy li zazakely rosotra nilaza amindreny amindrany nandeha amizao sa nilaza aly ny andro sa niboaky very zanasika hoy ny mpanjaka indrany dia rendre mitembolamena dia rao volamena ny vadiny roto volamena le zaza dia mandehananareo ia vosy moa io misy vosy gnarangdragny sa io ampitarafa ny agnarany tarafo ny zanako fa very eto nefa ny adimano mbiasa moa taloha adiniko ny agnarany nandeha ny mbiasa telo lahy nandeha tegna nitarasy dia nampagnanomo ny asiva zay i nagnomo ny agnarany vato beriky
vory be io asimotsy da ikeho ny agnarany manaraka an'io izy ampitarafy io so tagnany mpitarafy de zanakao hoe ao amin'ny rano vory eo satria misy vondro rano vory amboleny zareo vondro eo ao amin'ny vondro be eo zanakao ka lay maty ka ny olo ko raha mihebo ihany nizahady nandia nantehy balala iny asy ka tsy fa nanao letsika de nihebohebo ihany efa maty de nalala tao de sy nalala tao le zaza aleve eto zaza ty aleve eto honiny ndraiky aleve hangy eto zanako ty laha aleve eto ika de nalevy niaho hoy zaza io de hoe nataon'ny mpanjaka rasy ty vosy ty namono zanako irasy iny fa le vondro be mahambondrombe soratany vazaha le vondro be nambolemy rano vory ka olo maro ny olo rehetra maty dia hoeka aloha maty de miakaseo ny maty de miakaseo tsy maintsy miakasy ambondro be ny maty de vory eo miangasa manontolo miasa azy taloha taty de fa nalaza misy midimy na misavenany lefa varatoko maty aby fa zao ianao fa mivavaka de mivavaka azy mivavaka maray toandro harivo tsy maintsy mivavaka zay ny fivavaha azo tambani-draha raha ny tantarany Ambondrombe io tegna moa zany teraka taty Amboamasina de vao teraka ka efa vorisaina zany de nitantarany ray aman-dreny mahakasika an'io tantaran'io vohitra Ambondrombe io taloha io zay zany no tantarany isy na dia fotoana tena mazava be ny lanitra manga ny lanitra dia misy fotoanany ohatrany hoe misy olona marobe manao fety zany egny ambony egny dia le vatan'olo zany tsy de hita fa le zava-maneno de heno satria ty moko taloha zany nisy an'le hoe aponga ty zany tena zava-maneno netim-paharaza ty de misy aponga magneno egny dia misy sodina magneno solo hoy ny atoy de saila amy tena hoe manao fety aty moko misy an'le hoe lagnona de ohatrany hoe misy manao lagnona zany ny egny amy vovotsy egny dia ndraindray koa hoan'izay olo magnodidy egny de misy famantarana ihany koa raha sagnatria fa misy isy fahoriana mety hitranga amy toerana magnodidy egny de misy famantarana ihany koa mitranga misy feona hoe tomany de fa mahafantatra zany le toerana magnodidy egny hoe ity zavatra hitranga de io vohitra io zany atapony be ry zany de tena hoe mbola hatreto sy mbola misy hoe tena afaka miakatragna rasy de hoe araky ny filazandreo de le olona manana hery manokana zany ohatrany hoe miakatra ry atapony be ry fa saikisaiky magnodididy zany mbola tena hoe tratra hatreto misy moa nisy ray aman-dreny be zay sy tena hoe mety fantatsika ihany hoe laza hoe miakatra tafakatra tegna fa sy de tena hoe tonga tagny atapony zany fa atia magnodididina aty ihany no fandehanana de hatram'izay zany fa io toeran'io de toerana manan-tantarany ary misy fadiny ka rehefa andeha ho egny zany de sy maintsy manaza an'izay fady sy magnatanteraka an'izay fombafomba zay fa somary misy zavatra mitranga raha ohatra fa mandeha miakatra egny zany ka sa manaraka an'izay fombafomba zay ary zay fombafomba zay zany zay le ilanany ndray aman-dreny ilanan'le tompo-toerana ty hoe tena misy mitariky egny zany
mba ahafahana manaza an'izay fombafomba zay satria raha sagnatria fa tsy voahaza zay dia matetika aza misy tena hoe sia moa ny fomba fiteny aty zany hoe very zany very lalana dia misy ravina be manarona dia tsy hita sony zay lalala fa ohatra ny hodina fosiny eo vokatra an'izay hoe sy fanazana zay dia io toerana io koa maro ny harenao na resaka biby zany na resaka zava-maniry zany dia be dia be zany ny harena voajanahary ao amin'ny toerana io zay tokony ho anjainy indrindra fa tokony kolokoloina amin'ny alalan'ny hoe fametrahana amin'ny mahaizy anazy ny toerana ho fizahan-tany. Kilometatra dia tongotra mamakivaky loasasy avoana no tsy maintsy nale vao tonga teo amin'ny apototry ny vohitra Ambondrombe eo amin'ilay toerana antsoina hoe Ambato Mifanongo. Eto amin'ity Ambato amin'ny Fanongo ity no toerana fanaovan'ireo mpandala ny fombandrazana ny saotra izay fomba ataon'izy ireo angatahana fiarovana amin'ny razana mialohan'ny ekarana eo Ambondrombe. Ny VDFI kosa tao anatin'ity expedition ity dia tsy nanatrika an'izay fombandrazana izay fa kosa nanandratra vavaka. Rehefa manomboka mananika ny tendrombohitra Ambondrombe amin'izay dia fiakarana mideza ary indrindra anaty ala mikitroka satria azo lazaina mbola tena forêt primaire ity toerana nandehanana ity. 2 kilometatra sy sasany no tsy maintsy nandehanana tao anatiny izany fiakarana izany mandra-pahatonga eo amin'ny toerana izay natokana ilasiana sy atoriana ny alina mialoha ny andehanana tena eny atapona Ambondrombe. Raha ny tantara moa dia teto amin'ity toerana ny lasiana ity no natory ihany koa ilay mpanao gazety malaza tamin'ny fotoanandro izay nilazany fa nainony ny feondolo tamin'izany fotoana izany ary nalefa tamin'ny radio pirenena. Izahay kosa nefa na dia niezaka tsy natory ary nandritra n'ity alina ity dia tsy naheno na zavatra hafa na inona afa-tsy ny feon'ireo biby izay mivoaka alina toy ny fosa, ny varika, ny sahona sy ny toy izany. Rehefa miala teo amin'ny toerana filasiana ka no hiakatra any amin'ny tampona Ambondrombe dia mbola mitohy ny ala matevina sy mikitroka. Ahitana zava-maniry tsy fahita firy ao anaty ala ao. Misy ihany koa ireo biby izay mampiavaka any Madagasikara manokana toy ny varika sy ny tanalahy. Rehefa manakaiky ny any amin'ny tampona Ambondrombe kosa dia miamiena ireo zava-maniry noho ny fisiana tangorom-bato eny tampony eny. 2 kilometatra mahery eo raha refesina ny alavitra
raha miala avy eo amin'ny toerana filasiana mandra-patonga teo amin'ny tapina Ambondrombe izay manana ny altitude manodidina ny 750 metatra miala amin'ny ranomasina. Ireo mpakafy natiora aloha dia ho afa-po tanteraka noho ny hakantony zavatra izay jerena rehetra rehefa tonga eo an-tapina Ambondrombe. Ny zavatra nahavariana tao anatin'ity expedition nataon'ny VDFI ity moa dia hatramin'izay ary anisan'ny nahafantarana ny Ambondrombe ho an'ny olona izay nandalo tany amin'ny faritra Ambalavao, Ambomamasina iny dia rakotra zavona ary misy orana matetika eo amin'io Ambondrombe io. Raha nandeha teny kosa nefa ny VDFI nandritra ny 2 andro dia tena tsy nisy na zavona ray ary. Dadako zay a raha soasilesty mety tany 1915 kama tany hoany izy niteraka de indray andro izy tonga teo Ambomamasy teo, tonga teo izy zany dia tamatamana teo izy, nanambady teo izy ary nananamana teo izy. Ka isika eto zao a eto an-tampon'ity toerana ity malaza be ity ary visa malagasy ny hoe fa tonga teto ary mety manamarina zany dia iaza guide sy ny namandreo fa manotantara ty ary misy finoana malagasy mikasika an'ity ary nataon'zareo hoe tany masina satria hoe nangatana fahefana zany. Ka dia io dadako io zany a niaraka tamin'ny mbiasa zay zany ny olona faharoany niarahany. Dia ny fahatelo dia mety ho gaga nareo fa ny katekista teo Ambomamasy teo telo lahy zany zareo hoe andao tsika haka fanafody bala zany hoe mba tsy hahafaty atsika mibalina ny vazaha aiza no andehanana an-tampona Ambondrombe. Dia lasa izy telo lahy dia tsika zao nananika nyity tenibotra Ambondrombe ity hatramin'ny tonga soamasarety tsika ny fitean'Andriamanitra. Za zao mihitsy fa teto ihany koa izy telo lahy reo hitady fanafody bala. Ka rehefa tonga teto zany zareo dia zao miseho taminy mivantana io devoly miseho taminy ary nanome azy telo lahy io fanafody bala io. Iaho moa zany tamin'ny ngamba 13 ans 14 ans teo zany no tantarany dadako anio ana zay sy mamako zany. De zay mitantarainy hoe devoly zany manolotra mivantana ny fanafody hiarovana amin'ny basin'ny vazaha. De itiny anao razosoa, itiny anao mbiasa hoy ny devoly zany itiny anao katekista. Zay zany zavatra nitranga teto amin'ity toerana ty. De rehefa vita moa zay zavatra zay dia miverina zareo tany Ambomamasy. Rehefa miverina teny Ambomamasy zareo dia ny zavatra nitranga dia zao tao efa nisy vazaha tao, misy vazaha zao niandro tao sady misava hoe dia nagaga zany le katekista voarain'ny vazaha ary tena midakany mihitsy dakany amin'ny kirarony iny dia any anaty camion any dia sy fantatra tsony ny hafaran'iny katekista iny. Fa le dadako zany sy le ombiasy tsy voarain'ny vazaha. Zay zany zavatra nisy tantara kelikely ihany zany tsika mety ho tampona Ambondrombe zany hoe inona ny zavatra nisy tamin'izany fotoana zany. Tsika zao 410 mianaka tonga eto dia tsisy an'izany hoe isika tsy mahita devoly intsony fa
zava-nisy zay zany zavatra nisy tamin'izany fotoana zany dadako nefa zany hoe tamin'ny andron'ny fahamaizinana tao aminy zany tafita tao amin'ny fiainana zay zavatra zay fa izy moa tato aoriana tato zany dia fantany hoe tsy ny lalina tokony hombana dia lasa izy tany Soatanana tonga tany Soatanana tany dia nivavaka izy. Tardianay moa dia tena mitsotra mihitsy hoe tsy mbola nisy ozy tahakan'izao hatramin'izay na Ambondrombe hoe nitondrana olona teny ka 2 andro tsy nisy mihitsy hoe zavona na rahona na orana fa dia tsara ny andro. Izahay nefa tao anatin'izany dia misaotra an'Andriamanitra satria nasehony tamin'ny alalan'ny fiarovan'ny zahay rehetrarehetra izay niaraka nandeha teny ny fahalehibeazan'ny voninahiny satria na dia nisy aza ireo tantara nandrafitra nyty tendrombohitra Ambondrombe ity dia nasehony fa rehefa matoky azy sy mivavaka dia afaka izy no miaro ka tsy misy ny zavatra mety anjo ao anatin'izay. Mampahery anao koa ny amin'izay zavatra mety andalovanao amin'ny fiainanao, mety misy fampirorona, mety misy tahotra, mety misy asan-devoly mihitsy aza. Manasanao zay anantona an'Andriamanitra, anantona an'ilay Jesosy Kristy efa maty teo ambony azy fijaliana fa ny anarany irery no ahafahana mandresy ny asany devoly satria ny natongavany teto amin'izao tontolo izao dia ny andrava ny asany devoly. Mahireza indrindra tompoko.